Falmerabanao manaraka ny fandaharana atolotry ny GMB na GMMB satria gasy mahay mamaky baiboly. Anisan'ny fampianarana voaloha izay atolotry tia ary tsy tena fampianarana be androany fa karazan'ny fampaherezana ho antsika fotsiny amin'izao voalohany izao. Misy lehilahy anankiray nantsoina hoe Michael Schumacher izay anisan'ny tena mpandresy foana teo amin'ny fifaninanana familiana fiarakodia zany Formule 1 izay nataony nandresy foana izy fa ny zavatra nampalahelo aminy dia voan'ny loza izy tamin'ny fikorosana amin'ny ranomandry dia tsy fantatra intsony amin'izao hoe mbola velona izy ve sa efa maty kanefa izy dia olona nandresy foana. Anisan'ny olona be mpitia zany olona mandresy zany ary anisan'ny tsy tian'ny olona indrindra dia ny olona antsoina hoe ny olona resy lava zany zany dia tsy misy mpitia mihitsiny. Ary na tsy mpandresy ary ianao fa manana namana mpandresy dia ohatrany hoe mandresy zany avy hatrany ihany koa ianao miaraka amin'le namanao izay mpandresy io fa mahafinaritra foana zany antsoina hoe mpandresy zany. Fiteny foana ny hoe isika rehetra dia tsy maintsy mandresy na amin'ny resaka politika zany na amin'ny resaka fivavahana zany dia tenenina foana zany zavatra zany satria zavatra faran'izay irian'ny olona ny ho mpandresy zany. Ary ny tena olona be mpitia zany dia ny olona izay azo lazaina hoe mandresy foana. Misy hirana mpanakanto anankiray izay mahafinaritra anahy dia mbola milaza mihoatra an'izany ary hoe mpandresy ambonin'ny mpandresy, izay mihitsy le zavatra tena tsara, mpandresy ambonin'ny mpandresy. Nefa ny ambaran'ny soratra masina amintsika isika kristianina dia mbola ngeza lavitra noho izany mpandresy noho mpandresy zany satria ny ilazana antsika dia hoe manoatra noho ny mpandresy. Zany hoe fa misy ny mpandresy misy ny mpandresy foana, misy ny mpandresy ambonin'ny mpandresy fa isika kristianina dia manoatra noho ny mpandresy. Ao amin'ny Romanina 9 manomboka amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30 no ahitantsika an'izay teny izay raha ny marimarina kokoa dia amin'ny 7:30 misy an'izay hoe manoatra noho mpandresy izay. Dia ovakitsika kely aloha io Romanina 9 io anatsoahantsika an'izay hevitra zany antsoina hoe manoatra noho ny mpandresy zany. Iza anao saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fanony aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondro vonona ny fijerenay. Kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky fa na fahafatesana na fiainana na anjely na fanapahana na ny zavatra ho avy na ny zavatra kehitriny na ny zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Io zany ilay teny ataontsika matevitevina kokoa le hoe manoatra noho ny mpandresy amin'ny 7:30. Inona ny dikan'izany hoe manoatra noho ny mpandresy zany? Amin'izao fotoana itenenako izao dia voavy nandresy ny Sao Tomé ny ekipa nasionaly malagasy dia ny Barea-ny Madagasikara zany. Ary tamin'ny fandreseny izy io tao aminatin'ny fifanitsanana amin'ny Coupe d'Afrique des Nations dia faly ny malagasy ary tena nakafihany zany Barea Madagasikara zany indray ny malagasy. Raha ohatra ka nandritra ny taona maro tsy nandresy mihitsy ny Barea dia nanomboka tsy tiany malagasy ny Barea na dia ekipa nasionaly na ekipa pirenena ary, fa rehefa nandresy izy dia lasa tiany malagasy indray. Izay le fisainan'ny mpandresy zay. Rehefa mandresy ianao dia tian'ny olona. Fa ahoana kosa ny fitiavan'Andriamanitra antsika? Ahoana kosa tsika eo anatrehan'Andriamanitra? Verenako vakiana le 5:30 sy 7:30 ao amin'ny Romanina 9 teo. Izao no lazainy hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Ny valiny dia azo lazainy hoe tsy misy. Fahoriana ve? Na hiaran'ny fahoriana ary ianao mbola tian'i Kristy foana. Fahantrana ve? Na mahantra ary ianao dia mbola tian'i Kristy foana. Fanenjehana sa mosary na tsy manako hoanina ary ianao tian'i Kristy foana. Sa fitanjahana na tsy
akanjo fitafiana renao mbola tiany Kristy foana, sa loza na voan'ny accident renao mbola tiany Kristy foana, sa sabatra tsy misy masaraka antsika ny fitiavan'i Kristy. Ny andiny fa 7 dia mbola mafisiny zany hoe fa mahatoky fa na fahafatesana ndika zany hoe na maty ary isika dia mbola tsisy asaraka antsika ny fitiavan'Andriamanitra zay eo amin'ny Kristy Jesosy zany. Na fahafatesana na fiainana mifanohatra amin'ny fahafatesana, na anjely na fanapahana, zany hoe ny mifanohatra amin'ny anjely dia ireo fanapahana zany na ny devoly ara dia tsy asaraka antsika ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. Na ny zavatra kehitriny na ny zavatra ho avy, tsy haiko izay mampanahanao ny amin'ny ampitsonao, fa tsisy asaraka antsika ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy zany. Na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra zao izy dia tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izay no mampanoatra antsika no mpandresy. Ny zavatra rehetra lalovantsika amin'ny fiainana zany dia tsy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, tiany Jesosy Kristy foantsika. Raha eo amin'izao tontolo izao dia hoe resy ianao, rehefa resy ianao dia tsy misy mpity, ary rehefa mandresy ianao zay ianao vao tian'ny olona. Fa ny miaraka amin'Andriamanitra dia izao hoe mbola tiany Kristy foantsika, ninona zavatra lalovantsika eo amin'ny fiainana. Izay zany no mahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy voalohany indrindra. Ny faharoa indray mahatonga antsika hoe manoatra noho ny mpandresy dia aka lehilahy anankiray izay tena nandresy foana ihany koa isika, dia antsoina hoe Cassius Clay, mpanao ady totohondry izay tena nalaza be tamin'ny taona 70 sy 80 tany ho any i Cassius Clay. Taty aoriana moa izy dia niova ho silamo dia nivadika hoe Mohamed Ali ny anarana ny antsoina anazy. Fa izany dia nandresy foana. Raha mpanao ady totohondry izay niaraka taminy dia resiny daholo George Foreman, Joe Frazier, izay mpanao ady totohondry rehetra dia resiny Cassius Clay foana, nandresy foana izy. Saingy ny zavatra nitranga tamin'ny Cassius Clay rehefa taty aoriana, vokatra izay fandreseny izay, rehefa nanomboka ny antitra izy dia tratra ny aretina izay antsoina hoe maladie de Parkinson. Zany hoe lasa miozongozona ny tenany, iny lohan'ilay voan'ny totohondry matetika iny na nandresy ary izy dia lasa niozongozona. Mandra-pahafatiny vao tsy ela akory tamin'ny taona 1994 teo izy no ndaosiny fahafatesana zany. Izay ny mpandresy amin'izao tontolo izao. Mandresy ianao fa misy vokatra tsy tena tsara ny fandresenao, fa ny miaraka amin'ny Kristy ny antsoina hoe manoatra noho ny mpandresy kosa dia lazain'ny Romanina 9 ihany fa miakatra kely ery ambony ery tsika ny 9:20 sy 7:20 dia izao lazay tsika kristianina tsara. Io teny io manao hoe fatatsika koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo dia nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Raha fitiantsika io teny io fa somary lava ny tondrany Paoly azy eo, nazavany Paoly azy eo dia raha fitiantsika io teny io dia izao ny zavatra tiany ambara hoe fatatsika koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asonim-pino. Ny tian'Andriamanitra zany asonim-pino, satria maninona? Satria notendreny hitovy endrika amin'ny Kristy izy. Ndika hoe miara-miasa asoa zany dia tsy hoe akory hoe raha voa ianao na misy zavatra very any aminao na misy zavatra inona dia hosoloan'Andriamanitra zavatra iny, satria ny tiany reto olona reto dia tsy zavatra na vola fa Andriamanitra ny tiany. Izay no mahatonga ny zavatra rehetra miara-miasa asoa azy. Dia inona zany le dikan'le mahasoa eto? Ny dikan'le mahasoa eto zany ninona lalovanao dia ianao lasa mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. Tsy hoe lasa lava volo dia lasa be volom-bava ny dikan'izany, fa lasa manana fahamasinana tahaka ny Kristy, lasa tsy manotatsony tahaka ny Kristy, lasa manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra tahaka ny Kristy. Ary fatatsika fa izay tokoa le zavatra rehetra miara-miasa asoa, na ny zavatra tsara sy mahafinaritra zany, na ny zavatra ratsy izay verintsika hoe ratsy sy mahaory antsika dia miara-miasa ireny ahatonga antsika hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy, anana fiainana fahamasinana hatrany sy manamboatra antsika hatrany amin'ny fiainana. Izay ny dikany hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Zany hoe ny mpandresy amin'izao fiainana izao
dia mandresy tsy mety resy mihitsy izy kanefa misy vokany ratsy iny rehefa avy eo fa isika ianao mandresy na resy a dia mitondra vokatra tsara ao antsika iny satria mahatonga antsika hitovy endrika amin'i Jesosy Kristy. Ny fahoriana zany raha io ny resantsika manokana dia mampitovy antsika amin'ny Jesosy Kristy. Zay le antsoina hoe manoatra noho ny mpandresy isika. Ny fahatelo zay ho jerentsika dia ny mpandresy ihany koa dia olona mahazo fanomezana, mahazo loka, raha zay koa ny ilazantsika azy. Anisan'ny mpilalao baolina kitra zay nahazo loka efa indimy zay a, nahazo ballon d'or dia i Lionel Messi, fantatsika tsara zany a, zay nahazo baolina volamena, ny fitenitsika malagasy. Tena volamena ve ny baolina ny Messi? Tsy fantatro. Ary tena anazy ve iny a? Amin'ny ankapobeny ohatra raha amboara eran-tany amin'ny baolina kitra dia raha tsy efa azonao intelo iny, tsy ho anao fa averina lalaovana indray ny coupe du monde iny zany. Ny Brésil ihany nahazo an'izay satria intelo nanaovana izy zany. Tsy tena anao zany le loka raha ny tena izy. Misy ihany koa lazaina hoe médaille volamena fa ohatrany tsy tena volamena, ary andao ataontsika hoe tena volamena ary tena anao, fa hoentinao makaiza moa iny? Rehefa maty ianao rehefa avy eo dia tsy azonao entina naizana izy iny, farafahalavitra mijanonao pasana eo akaiky ny fatinao iny, fa mijanonao ny fianakaviana iny dia haingo-trano fotsiny ngambany anaovana an'iny fa tsy tena anao iny. Zay ny mpandresy amin'izao tontolo izao, mahazo loka izy saingy tsy maharitra, fa na ianao ny lasa loha na le loka no simba mialoha. Fa mandroatra ny mpandresy kosa dia izao ny fandehany. Ao amin'ny Romana 7 ihany nijerentsika dia miakatra kely indray tsika eo amin'ny 7:20 sy 7:20 dia izao no lazain'ny Paoly eo amin'ny bokin'ny Romana manao hoe raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miaritra aminy mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Eny everiko fa ny fahoriana amin'izao fotoana ankehitriny izao dia tsy mendrika ho arina amin'ny voninahitra izay seho amintsika. Izay le loka lehibe ho antsika ao amin'ny Kristy mahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy. Inona ny fahoriana mahazo aminao zao? Mety fahoriana eritreretina hoe mafy be mihitsy io fahoriana io, kanefany dia izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy dikany io ho arina amin'ny voninahitra izay ho azontsika any afara. Lay loka miandry antsika any afara zany dia tena voamaika ngeza be voninahitra, ngeza be ary voninahitra mandrakizay. Miaraka amintsika ianao maty ary tsika mbola miaraka amintsika foana io voninahitra io, kanefa dia fahoriana ny lalovantsika amin'izao fiainana izao. Zay le mahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy. Mahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy dia le fahoriana lalovantsika tsy vitany hoe mampitovy antsika amin'i Jesosy Kristy, fa ny tambony dia voninahitra mandrakizay tsy mety levona fa miaraka antsika hatrany an-danitra. Zay le izy. Ka amin'ny fiainantsika ety ambonin'ny tany zany dia tsy marina mihitsy ny filazan'ny fivavahana sasany izay manao hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao tsy mety resy, miaraka amin'i Jesosy ianao dia tsisy fahoriana tsony, tsisy olana tsony, tsy marary tsony. Tsia, ety ambonin'ny tany tsika mbola betsaka ny zavatra lalovantsika. Saingy le mafy lalovantsika ety ambonin'ny tany dia ireny le antsoina hoe faharesena amin'ny fotoana fohy fotsiny, fa fandresena mandrakizay kosa no azontsika. Perdant à court terme moa izy ny fitenenana, fa gagnant à long terme tsika miaraka amin'i Jesosy Kristy. Izay le mahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy. Ny fahaefatra farany izay hijerentsika ny hoe manoatra noho ny mpandresy dia ny Romana 7:7-7:30 verena antsika amin'izay zany ilay teny teo milaza an'le hoe manoatra noho ny mpandresy. Zao ny ambaran'ny Romana 7:7-30 hoe kanefa amin'izany rehetrarehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amin'ny alalan'ilay tiantsika no mahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy. Ary io tena mahafinaritra. Marina fa ny mpandresy rehetra dia tsy maintsy misy coach, tsy maintsy misy entraîneur, ary io no mampianatra azy mba hahatonga anazy andresy. Ary rehefa mandresy izy matetika dia noho le coach zay, ary rehefa resy izy dia noho le coach zay. Fa manoatra noho izany isika ao amin'i Jesosy Kristy, satria amin'ny alalan'ilay tiantsika no mahatonga antsika ho mandresy. Tsy vitan'ny coach antsika fotsiny Jesosy Kristy, fa raha ny tena marina dia izy mihitsy nanao ny ady. Nanao ny ady rehetra, ary tao anatin'izay ady izay noho ny fahotana dia maty eo amin'ny hazo fijaliana izy.
resy ve tsy tompoko 3 andro taorinan'izay dia nitsangana tamin'ny maty izy nandresy izy eny fa na dia ny fahafatesana ary atreto raha maresy zavatra be diaibe ny olombelona dia ny zavatra atokana tsy mety resin'ny olombelona dia ny fahafatesana fa isika eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mandresy na dia ny fahafatesana ary zay mahatonga antsika manoatra no mpandresy tsy no isika tsy isika no maharesy ny fahafatesana fa Jesosy Kristy no naresy ny fahafatesana fa afaka mandresy zany fahafatesana zany koa isika rehefa ao amin'i Jesosy Kristy zany hoe raha ny marina dia fahasoavana ny fiainantsika tsy dia misy ataontsika loatra fa tsy matoky miankina mifikitra amin'i Jesosy Kristy fa ny manome fandresena avy eo dia ilay ty atsika ilay Jesosy Kristy na ny fahafatesana aza dia omeny antsika ao anatin'izany zavatra izany. Eto zany dia nytiantsika tsindriana manaraka dia izao hoe tsy vitany hoe le zavatra lalovantsika amin'izao fitenana izao mampitovytsika endrika amin'i Jesosy Kristy. Tsy vitany hoe le zavatra lalovantsika amin'izao fiainana izao dia mahazo tambintsika voninahitra mandrakizay fa izao Jesosy Kristy mihitsy no miady ho atsika. Jesosy Kristy no nandresy ho atsika ary Jesosy Kristy no mampandresy antsika amin'ny fiainana. Zay le mahatonga antsika manoatra no mpandresy fahasoavana noho i Jesosy Kristy no mahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy. Inona ny azontsika sy mahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy zany no lay Andriamanitra mandrakizay lay tia antsika mandrakizay na inona zavatra lalovantsika eo amin'ny fiainana. Ny fandresena zay azontsika mahatonga antsika no mpandresy dia fandresen'Andriamanitra. Ny fitiavana zay azontsika na mandresitsika na resy dia le fitiavan'Andriamanitra ary io fitiavan'Andriamanitra io dia tsisy masaraka an'io ninona zavatra lalovantsika fa fitiavana mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra io. Ny voninahitra azontsika dia tsy ilay volamena na volafotsy zay mora loha fa le voninahitr'Andriamanitra zay ny loka zay miandrentsika ary ny hery hoentsika miady amin'izao fiainana izao dia ny herin'Andriamanitra ihany koa. Dia manantena fa ampaherenao inona lalovanao amin'izao fotoana izao milamindamina ny fiainanao izao anaty fahoriana ny fiainanao izao anaty fahasahiranana ny fiainanao izao ninona lalovan'ny fiainanao dia tsarovy fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika satria nahoana satria tiantsika foana izy ninona lalovantsika ary tsy misaraka amintsika izany. Faharoa miara-miasa so antsika tonga antsika hitovy endrika amin'ny Kristy ireny zavatra rehetra lalovantsika ireny. Fahatelo ny tambiny izay miandry antsika dia voninahitra mandrakizay lehibe lavitra noho izay zavatra lalovantsika amin'izao fiainana izao ary fahaefatra farany no mampandresy antsika dia Jesosy Kristy. Mirary soa antsika amin'ny fampianarana manaraka indray miaraka amin'ny GMMB Gasy mahay mamaky Baiboly.